izay tokony tsara-maranina mba efa navita izany tsara-maranina izany. Ary ny article 46 dia milaza hoe amin'ny daty nazahoanao ny décret de naturalisation no hiatombohan'ny fahaverezan'ny zokim-pirenenao sy anombohany sy hijanonany fanomponao an'iny firenenao. Dikan'izay dia izao, tsy mijery hoe mena sa mainty, maitso fotsy mena sa manga fotsy mena ny rano rajoely, ny rano rehetra dia mena daholo. Fa eo amin'ny taratasy na ilay taratasy kely izay lazainy hoe tsy ilay taratasy na 8 centimètre izay atao paosiko no mamaritra ny malagasy, fa ny lalàna tokony no mamaritra ny malagasy ianao. Ary ny lalàna tsy voafetrano anatiny 8 centimètre na 5 centimètre, fa ny lalàna izay nanome anao zokim-pirenena vahiny no manala ny zokim-pirenena gasy nanananao. Ny lalàna ihany koa izay nangatanao zokim-pirenena vahiny dia mametraka anao hanoko an'izany firenena vahiny izay nangalanao, nangatanao, izay nisitrahanao zokim-pirenena vaovao izany. Ny lalàna izany fianao tany-tangalàna tany-tangalàna Eurasia, tany-tangalàna ny firenena rehetra Europeana. Raha ianao izany ny alitsakitsaka ny lalàna io dia tokony ianao hiara-lalàna ary atodikitsika any amin'ireo mpitsara malagasy ny lazàna na eny na tsia manara-dalàna be ny situationao. Faharoa manaraka an'izany, mbola manana ny zo hilatsaka ho filohan'ny repoblika avy Andriamatoa Andry Rajoelina. Araka ny article 46. Natao 2018 izy dia efa tsy nanana izany satria araka ny article 46 ny constitution dia mila manana zokim-pirenena malagasy ianao vao mahazo milatsaka. Tsy voatery hoe malagasy irery ihany satria tsy voalaza hoe malagasy irery ihany. Fa ho antsika malagasy dia mila malagasy ianao. Zokim-pirenena malagasy, tsy ivelany zokim-pirenena malagasinao, izay ianao no mahazo milatsaka. Fa nananary ny zokim-pirenena malagasinao ianao, na nafeninao izany, na tsy fantatra izany, amin'ny fotoana izay ahafantarana fa tsy manana zokim-pirenena malagasy ianao, dia tokony hamoaka didim-pitsarana ny mpitsara ao amin'ny fampanohavana, mpitsara ao amin'ny ambaratonga voalohany Antananarivo, ilaza fa miantraminao ny article 42, ny article 43 ary ny article 46 ny code de nationalité. Noho izany dia voahitsakitsaka ny article 46 ny constitution lanam-panorenana ka tsy tokony hitondra io firenena intsony ianao satria tsy malagasy, tsy mizaka ny zokim-pirenena malagasy. Nametraka fanontaniana Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny Madagasikara hoe moveny rano no antaniana amin'ny zokim-pirenena sa ny taratasy izay ananana. Amin'izao malagasy rehetra mahafantatra fa efa naka zokim-pirenena vahiny izao dia ny fitsarana ambaratonga voalohany tsy afaka intsony hanome anao certificat de nationalité malagasy. Raha manao an'izany fitsarana dia mandeha lalàna. Fa rehefa hangataka an'izay Andriamatoa Andry Rajoelina dia mamoaka ny fitsarana ianao dia tsy mahazo intsony an'io certificat de nationalité malagasy io. Dia atodikitsika indraiky io any fitsarana izany ny adidy sy andraikitra hampiatra ny lalàna ao Madagasikara izay tany tambalàna. Manamafy be izany ianao ramatoa Fania Soaronay fa tsy ara-dalàna ny firotsahany ho fidiana tamin'ny 2024 ary tsy tokony hahazo hilatsaka intsony izy amin'ny manaraka. Izay indrindra. Tsy ara-dalàna ny ilatsahany tamin'ny 2024 ary nametrahanay fitoriana eny amin'ny HCC izay nanao ny cour électorale tamin'izany ny
tamin'ny 2018 hoe ilazana fa invalide na tsy manan-kery ny filatsahako fidiana nataony Andriamatoa Andry Rajoelina ny andro ny valiny izy tamin'ny sabotsy ina izany. Ny asatsika dia nisy filazany ny HEC manao ny ataontsika misy siège manao ny asany fitsarana mba efa hitsara fifidianana ilaza fa hoe mila amarininy izany hoe anohany tribunaly de première instance ambaratonga voalohany eo anosy ny filazana hoe very tamin'ny date 19 novembre 2014 ny zorom-pirenena malagasy ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Avy eo amin'ny volana Août izay tokony hametrahana ny taratasy filatsahako fidiana ho amin'ny fifidianana izay nomaniny zareo dia tsy mahazo milatsaka intsony Andriamatoa Andry Rajoelina. Raha mieritreritra ny latsaka izany izy ry vahoaka malagasy dia fantaro fa mandika lalàna izany ka izay olona mandaiky ny filatsahany fidiana amin'ny volana Août izay manomboka amin'ny 17 volana Aogositra ny fametrahana tonga taratasy ny olona nilatsaka fidiana izany izay olona mandaiky an'izany candidature an'izany izay fotoan'izay dia ho tsarainy ny lalàna ary ho tsarainy vahoaka malagasy. Mankasitraka anao amin'izay fanazavana nentinao izay mazava izay mananteny izay fa mazava ny an-tsainy tsirairay ny famelabearana nataonao teo. Iova loha hevitra hafa isika tamin'ny fandarana farany teo ihany koa izay fandarana manokana moa dia ny resaka ny zava-bitany ny filoha. Tsy vitany hoe ny resaka ny zava-bitany izy fa nisy koa fandrosoana nataony hatramin'ny atotanisa ny voaka avy any amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena sy avy any amin'ny banky iraisam-pirenena. Angatahanay androany ramatoa Fanisoerinay inona ny hevitrao mikasika ireo zava-bita voatanisa sy ireo atotanisa lazainy fa diso ary indrindra inona no fandraisanao ny famelabelarana nataony mahakasika loha hevitra io. Soratra. Mikasika tsika to dia tsy olakolaka fa fitevany avy hatrany milaza hôpitaly, sekoly, fonja ary fitsarana. Ny velirano izay nataony Andriamatoa Andry Rajoelina dia marobe ny zavatra nampanantenainy. Anisan'izany dia hoe aleo tena ara-tsakafo Madagasikara ao anatin'ny roa taona. Hitsahatra avy hatrany ny délestage ary isako dia teny koa izy hoe roa taona dia Madagasikara. Nilaza koa izy hamorona asa be dia be amin'ny alalan'ny indostria. Mety nefa dia nilazainy fa hoe ilain'ny malagasy ireo zavatra nataony ary lahara-pahamehana aminy. Verina kely lahara-pahamehana hozy izy ny sekoly manara-penitra izay nataony. Ka raha ohatra kazonao antoka ilay sekoly manara-penitra avereny mianatra any Madagasikara zanakao vao nahazo mention très bien teo e. Dia ilay anankiray mbola handeha haka-baky koa dia ataovy mianatra eny amin'ny lycée Fanjakana manara-penitra izy. Izay zao nandrasan'ny vahoaka dia tena matoky isika fa tena manara-penitra ilay izy. Satria tena miteny ny mpanao gazety. Angamba izy io izany vitany hoe nanao ilay foto-drafitr'asa fa ilaina ihany koa manamboatra sekoly ianao mila mpampianatra. Manamboatra sekoly ianao mila fampianarana mahomby. Manamboatra hôpitaly ianao mila fitsaboana maimaimpona, mila fitsaboana mahomby, mila dokotera, voalo-karama sy mpanamety. Voalo-karama ara-dalàna, migrevy tsakijana ny dokotera sy ny paramètre noho ny tsy fandaovana ny karama sy ny andalan'entehana.
ny grevy tsakjanany mpampianatra no ny tsy fandoavana ny karamany sy ny andaminy teny. Tamin'ny herinandro lasa teo dia mbola nanao préavis de grève ny CSS sy ny personnel administratif any université rehetra fa tsy voalohany tamin'ny karaman'izy ireo. Nandritry ny taona maro ary 2019 no farany maloha ao. Tsika izao fa 2023 izany hoe efatra taona tsy aoriana izany mbola tsy voalohany karaman'izy ireo tamin'ny karaman'izy ireo. Dia normal ve izany zavatra izany? Ianao milaza hoe tsy laram-pahamehana ilay izy. Tsy laram-pahamehana ilay izy ianao na izany na tsy izany dia ireny ny vazanainy malagasy ry tompoko. Ny tsy fahatomombana ilay fitantanana. Milaza ianao fa hoe efa sambatra ve ny malagasy? Tsy mbola sambatra ny malagasy, dikan'izay afaka mijanona ao anatin'izay fahoriana sy tsy fahasambarana izay izany izy. Tsy izay ilay tompoko nampanantenanao hoe nampanantenanao dia hoe mitondra fahasambarana ho an'ny malagasy ny fahalanianao. Kanefa dia izao, araka ny chiffre ny vaom-pandehanana izay indraisina ihany koa dia izao. Nanomboka tamin'ny 1960 ka hatramin'ny 2020 ka hatramin'izay tsika miteny izao dia nihena hatrany amin'ny 5.7 isan-jato ny tany fidiram-bola ny malagasy. Le revenu par habitant de Madagascar a diminué de 45%. Ary ny chiffre tena milaza, tena teny. Raha mihena hoe hatrarenao tena miainy malagasy izany. Hatramin'ny 2018. Fa ny olona nampiasaina kritika tamin'izany dia ireo hainao manjery izay mpanohitra tamin'izany fotoana. Dikan'izay rehefa mitondra ianao dia misy olona koa tsy maintsy famerina aminao ny ataontsika hoe interrogation critique constructive mikasika ny fitondranao. Hatreto aloha milaza ianao hoe 400 mégawatt ho apetraka avy hatrany vatany voalany ianao. Tamin'ny alahady ianao nilaza hoe 440 mégawatt afaka 5 taona izany vao tena manomboka ilay izy fa efa andalam-panaovana. Tsara fantatra aloha ny atsasak'ireo foto-drafitrasa ireo dia efa foto-drafitrasa tamin'ny andron'ny président Rajaonarimampianina izay mialohanao ka mba manana ry tompoko honnêteté intellectuelle, ilaza kosa hoe manohy ny asany teo aloha ianao fa tsy ilaza hoe ianao no nanamboatra foto-drafitrasa mikasika ny JIRAMA, mikasika ny herinaratra tao anatin'ny 80 taona fa ny olona teo alohanao tsy nanao an'ireny. Faharoa, milaza koa ianao fa ao anatin'ny 3 herinandro dia hiverina ny JIRAMA ary tsisy tsony délestage. Mofentsika malagasy tsy efa reraka ny fampanantenana poka sy ny famanana laina. Sa inona izany no tokony ho ataon'ny malagasy raha tsy tanteraka ao anatin'izay 3 herinandro izay ny fataperan'ny délestage. Inona no ataontsika? Afaka mamaly amin'ny commentaire isika inona izany no tokony ho ataon'ny Andry Rajoelina sy ny ministra ny énergie raha tsy tafaverina, raha tsy tapitra ao anatin'ny 3 herinandro nanomboka tamin'ny alahady teo ny délestage. Inona no tokony ataontsika? Milaza koa izy fa mialatsiny fa hiverenao kely ilay hoe foto-drafitrasa tsy vita tao anatin'ny 80 taona. Ny foto-drafitrasa izay anisany nataontsika hoe nafiainana azy ny foto-drafitrasa
anisan'izay napi misy atapana kely en direct na mandeha mivantana no ity fandarany ity
feo novaina moa zany format zay nanaovana anazy tiako tenena aminareo na piasa ordinateur eto zay fa izao zany de direct nataonay amin'ny téléphone amin'ny Facebook ny diffusion elana tsiny indrindra fa misy problème daholo hatramin'ny compte ko raha teo bloqué tsy nafana niditra mihitsy fa de sorana anareo mbola manaraka atsika rehetrarehetra trany misaotra atsika zay miandry zay miaritory any Madagasikara any manaraka an'izao fa satria zava-dehibe no resahana ho fitipitiny koa ihany ny zavatra izay lazaiko ary iverenako kely izay zavatra efa voalazako teo ka mety hoe tsy henontsika izay tsy naheno misaotra indrindra de averiko zany mikasika ny fandaharana izay nerahantsika nanaraka tamin'ny alahady teo dia marobe ireo fantaniana maro ireo fantaniana zay napetraka olona taty aminay salaminay izahay ve no nametrahana ny nanao ny émission sa hoe ahoana fa tsy maninona satria fantatsika malagasy rehetra ny marina fantatsika malagasy rehetra no fipetraky ny lalàna inona no nandrasantsika zany hoe nisy zavatra nandrasantsika tamin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina kanefa de tsy nivoaka izany zavatra zany teo amin'ny teo amin'ny ataontsika hoe ny forme teo amin'le émission zay nataony zany de hitatsika hoe notronon'olona marobe izy nieritreretina angambany hoe ireo olona marobe ireo dia misolo tena ny vahoaka malagasy ary mahasolo tena ny vahoaka malagasy nefa rehefa jerentsika dia ireo olona zay ao amin'ny fiadidiny ny fitondrana rehetra ihany ireo zany hoe ireo olona zay mpanoana fitondrana sy ataontsika hoe matahotra ny toerany ny sasany ary nasaina koa ny sasany ireo zay olombe ampanjaka sojabe izay natao teo ataoko ngamba fa de hoe nasaina tsy malala zay ambonin'ny tany ary tiana atao hoe porter caution na hoe anamafy orina ny langa zay natrehany zareo teo ve no niantsona azy teo mbola misy tsy maheno ihany ny sasany ny zava-misy nefa de zao zavatra roa nandrasantsika tamin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina de ny ilazany ampahibe maso amin'ny vahoaka malagasy hoe izy dia naka zom-pirenena vahiny ka raha ny aika an'izany izy de efa ampy atsika gasy zay faharoa afaka ny tena izy hoe iza tompoko naka zom-pirenena vahiny ry vahoaka malagasy saingy toy aminareo rehetrarehetra tsy nalala hoe mahavery ny zo mahamalagasy zany kanefa efa fantatro izao de miala tsiny tompoko ametraka ny fialako amin'ny itondrako any Madagasikara ary tsy manala ny fitiavako tanindrazana izany fa mba ipetrahako kosa ho fehezan'ny lalàna izay no nandrasantsika mandainga zay tsy niandry an'izay na tonga ny olona roapolo famille na tonga ny 20 000 vues tany aminy de satria niandry an'izay vahoaka malagasy niandry ny malagasy hoe mba manana fahendrena ve ity olona milaza fa ty tanindrazana milaza fa tondra ny Madagasikara ty fa tsisy tsy nana fahendrena izy ny tena hoe nandiso fanantenana ny rehetrarehetra ny zavatra nataony sy ny zavatra nyteneniny satria rehefa avy na nytanisany zava-bita izay mazava ho azy
ianao ane manana vola napetraka ho tantaninao eo amin'ny firenena io. Mba fantatrareo moa hoe ohatrinona ny vola budget n'io fanjakana io anodinana n'io firenena io. Mba fantatrareo 11 000 à 12 000 milliards. Ataovy amin'ny calculatrice zany tompoko fa tsy hitany calculatrice. 11 000 à 12 000 milliards d'ariary ny teti-bola mpanjakana isa-taona. Ka raha manana zany 11 000 à 12 000 milliards isa-taona zany koa no tsy hanao nininona, tsy havita nininona, dia tsy vitany tsara ny tantara fa ho tsara ny lalàna ihany koa. Tsy vitany hoe nanao niezaka izahay fa nisy vola teo am-pelatananao na hafanananao zavatra. Ka raha tsy nanao ianao dia tsy tokony hisaotra akory ny malagasy hoe misaotra anao fa nahavita an'izany, fa anontaniana aminao hoe ahoana daholo kosa ny nampiasanao an'izany 12 000 milliards zany. Etsy andaniny nilaza izy fa azony tamin'ny dadabe amin'izany nationalité zany, fa mpiana-janaka any andafy izy, mbola mifandray amin'ilay zava-bita ihany. Nilaza izy fa navita sekoly manara-penitra, EPP, CEG, lycée, université. Ka nahoana zany no mila hoe alefa any andafy, alefa andrato fianarana any andafy ny zanany tamin'izany. Nefa izy nilaza fa tamin'ny teteza mity izy dia efa navita an'izany rehetrarehetra zany. Ka maninona raha tsy alefa any andafy ny zanakao hoe manina tsy ajanonao Madagasikara zanakao mandrato fianarana, averenao Madagasikara hianatra amin'ny université manara-penitra ilay zanakao vao avy afaka baka anazy mention très bien, alefaso izy mianatra ao. Dia ataovy vitany vahoaka malagasy hoe tena tia tandrazana nareo rehetrarehetra ary tena mipetraka ho an'ny taranakao, indrindra ny zanakao, ny zavatra napetraka io izy fa mianatra ao. Ny zanakao anankiray izay mianatra eny amin'ny lycée angambany amin'izao afaka mianatra ao amin'ny lycée manara-penitra izay napetraka ny dadany, ary dia ho fiera tokoa izy hoe ato amin'ity lycée manara-penitra izay nataon'ny dadanay no mianatra. Fa izao ny taranany sy ny vady aman-janany dia tia ivelany no manolo-ponenana, satria tsisy jiro, tsisy rano, tsisy lalana, ny fianarana tsy manara-penitra, ny université migrevy lava, ny hôpitaly rindrina fotsiny no miloko sy manara-penitra, fa tsy zarizary ny fitsaboana ao anatiny, tsy zarizary ny fandaovana ny karamany dokotera, tsy ampy akory ny dokotera izay mitsabo ao anatiny ireny. Ka tsy vitany hoe nanao fotodrafitrasa ianao, nomena ny moyen rehetra ahafana manao an'izany fotodrafitrasa zany ny mpitondra. Fa ny vely rano izay nataony Andriamatoandro Rajoelina no nandrasana taminy, ny vely rano izay tsy nitanterahany, anisan'izany ny ametraka 400 mégawatt amin'ny herinaratra. Nilaza izy hoe tsy mora ny manao zavatra, tsy mora ozy izy ny manao zavatra, fa afaka 5 taona vao tena afaka miasa ireo 440 mégawatt izay voapetraka amin'izao. Nilaza koa izy etsy andaniny izay mi-contredire ny zavatra teneny ihany, dia hoe ho tapitra omentsika telo herinandro ny ministry ny énergie anajanona ny délestage. Raha ohatra zany ka tsy vita ao anatin'ny telo herinandro ny délestage, inona no ataontsika? Inona no ataontsika ho an'Andriamatoandro Rajoelina sy ministry ny énergie any? Raha ohatra ka tsy miverina ao anatin'ny telo herinandro ny jiro, tsy janona io délestage io dia anjarantsika vahoaka no mitsara azy sy mitsara an'izany ministry ny énergie an'izany, ary koa mametraka inona ara no tiatsika omena an'izany mpitondra antsika izay mahandanga sy mamitaka lafa mandiso fanantenana zany.
laza koa izy noho ny databeany vazaha no nazahoany nationalité. Azandaingana reny gasy, azandaingana ny malagasy tompoko. Fa ianao mahay manipuler chiffre isan-karazany io, mahay mamaky ny données any banque mondiale io, mahay milaza hoe misy fake ny données any banque mondiale, asa ilasana zavatra fake reny malagasy. Ny databe de mampita ny nationalité amin'ny zanany, zany hoe amin'ny ray. Ny rainy mampita ny nationalité amin'ny zanaka. Dika zay Andry Rajoelina de ny datany Andry Rajoelina de ny databeny Andry Rajoelina, mila tsy tapaka le nationalité de tsy mila naturalisation zay zavatra zay. Naturalisation dikan'izany de hoe olom-pirenena vahiny étranger mangataka ny zo-pirenena na firenena anankiray. Izay mahavahiny anao tsy mizaka ny zo-pirenena n'le firenena zay no mahatonga le naturalisation. Dikan'izay dia manomboka amin'ny datin'le anaovanao azahoanao décret de naturalisation ianao dia manompo an'iny firenena iny, manao allégeance, manomboka eo zany de iny firenena iny no firenenao. Raha ho an'olona mitondra firenena, mitondra fanjakana, dia izay le hoe ara-moraly ve zany ekentsika malagasy? Ara-moraly ve zany eken'ny ataontsika hoe ny sotoavina malagasy? Ara-moraly ve zany eken'ny fiandrianam-pirenena malagasy hoe ny filohantsika dia mbola manana filoha hafa? Ny filohantsika dia nanao fianianana, nanao soni, nanao contrat hanompo firenen-kafa. Any angeny olany ka ilaza izy hoe ny raha mikorina ao anatiny dia raha malagasy, fa ny taratasy kely 8 cm zay ao am-paosiny tsy afaka manala ny mahagasy azy. Tsy le taratasy tompoko no manala ny mahagasy anao, ary tsy olombelona koa no manala ny mahagasy anao, fa ny lalàna. Ny lalàna izay nitononony teo hoe article 42 et suivant, izay napetraka ireo mahery fo any Madagasikara, Raseta, Ravoangy, Rabemananjara, Ralaimongo, ireo olona ireo tompoko dia olona velona tamin'ny fanjanahantany, mbola tao anatin'ny fanjanahantany, ary nisy olo tena manana voafidy, olom-boafidy ireo tamin'izany, tsy afaka olom-boafidy ianao raha tsy mizaka ny zo-pirenena frantsay. Amin'ny maha-kolonie française atsika tamin'izany dia misy ny mizaka ny zo-pirenena frantsay, ary anisany ny divan'ireo mahery fo ireo ny hoe oka hitovy zo daholo malagasy. Ka izay nahatonga le tsy misy hoe ny sasany frantsay, sasany gasy, sasany indigène, sasany citoyen. Ka rehefa misy zay le hoe samy hafana amin'ny indigène sy citoyen, dia sasany seconde zone, sasany manana droit, dia niadra zareo hoe aleo hiverina ny fahaleovantenantsika malagasy. Izay tompoko ny tantara. Ary ireo olom-boafidy ireo amin'ny mampanao lalàna, satria député solombavam-bahoaka tamin'izany izy dia nametraka ny lalàna vaovao ao anatiny 60-064 io. Ny article 42 ao anatiny 60-064 dia milaza hoe very ny zo-pirenena malagasy ho an'ny olona izay maka zo-pirenena vahiny ao anatiny fafenotonany. Un malgache majeur qui acquiert une nationalité étrangère perd sa nationalité malagasy. Satria tamin'ny 1960
na hery tao anaty fony malagasy zany fitiava-tanindrazana sy ampo-pirenena zany ka tsy neken'ny saina malagasy ny hoe izaka zo-pirenena vahiny ianao nefa ianao fa feno taona zany hoe ny sitraponao no mangataka ka eto izy amin'ilay zay ny rako ve sany taratasy ny lalàna tompoko ny lalàna no manala ny zo-pirenena malagasy ianao satria milazana tsy misy olona tokoa fa ianao irery ihany no nanao an'izany fangatahana izany salamina hoe ianao zany misafidy ifindra firenena dia zakainao ny vokany izay assumena les décisions efa ny laza ianao fa no ny fitiavan-janaka sy ny fampianarana njanaka nataonao no ny safidinao aka zo-pirenena vahiny dia assumeo le izy aza miteny ianao hoe tiako loatra ny vahoaka malagasy tianao loatra ny zanakao tsisy maratsy an'izany fa ny conséquence an'izay dia tsy afaka mitondra firenena malagasy intsony ianao satria very ny zo-pirenena malagasy izay nanananao ka ny article 45 izay nolazainy tamin'io andrio hoe mila mangataka izy voamasa dia voalaza mazava ao anatiny article 46 ny code de nationalité fa ny article 42 sy 43 dia miatra avy hatrany amin'ny daty nazahoana décret de naturalisation ny article 45 no amin'ny daty ivoany décret d'autorisation de perte de la nationalité dikan'izay zany manandrematoa Andry Rajoelina amin'izao tsika miteny zao dia very tamin'ny 19 novembre 2014 ny fizakana zo-pirenena malagasy izay nananany izay fahaverezany zo-pirenena tamin'ny 19 novembre izay no nandrasantsika ihany koa ilazany hoe mbola ilatsaka ve izy sa tsy ilatsaka intsony satria raha tsy manana zo-pirenena malagasy izy ozy izy ny article 46 ny constitution tsy mahazo ny latsaka ho filoham-pirenena malagasy sady efa tsy nanana zay qualité zay izy tsy manana zay zo-pirenena malagasy izy tamin'ny 2018 satria nanomboka tamin'ny 19 novembre 2014 no tsy mbola hanana an'izay izy amin'ny 2023 na ovana raha ny lalàna raha ovana ny lalàna dia amin'izao firytsika androany 18 juillet 2023 mandra-pahatonga ny 23 août 2023 anova lalàna ve zany zareo fa raha manova lalàna izy na virgule na point anatin'ny lalàna dia mitombona zany ny filazana fa efa very tamin'ny zo-pirenena malagasy ka na dia ovany takinina raha lalàna tsy ny lalàna ny tokony ova fa izy no tokony manajatena aloha dia any aoriana indray ho hita raha ohatra izy ka réintégré amin'izany zo-pirenena malagasy zany kanefa sarotra mi-intégré olona izay manao mauvaise foi avy nandripaka ny tetezamity izy avy nandripaka tamin'ny tetezamity avy nandoro sy namono olona na mpamono olona nandritra ny fanonganam-panjakana izay nataony izy no handeha angataka zo-pirenena vahiny any angeny olana tsy ireo le malagasy rehetra izay eran-tany mba mampiana-janaka mba mitady asa mba mandeha monina sy mandato fianarana eran-tany koa tsy ireny ny olana ireny olo ireny dia tena hoe izay ny safidim-piainany ary izay nataony ary izy ara tsy malala akory hoe overiveny ny zo-pirenena malagasy raha maka an'ity fa andriamatoa Andry Rajoelina tompoko dia nahafantatra nefa nini sciemment acquis une nationalité étrangère ary ny motifa tsy resaka mpiana-janaka tsy resaka hoe dadabe bebe vazaha fa ny motif dia tsotra ihany dia ny hoe
ialana amin'ny mety ho fanenjehan'ny fitsarana malagasy azy taoriana ny trafika isan-karazany sy ny fanonganam-panjakana izay nataony. Izay fotsiny ihany. Iverenantsika nilaza izy fa hoe izy no navita fotodrafitrasa, izy irery no navita fotodrafitrasa école, collège, lycée, hôpitaly tao Madagasikara. Fa averikany zony malagasy ny anaovany an'izany ary adidiny amin'ny mampitondra azy ny manao an'izany. Nilaza koa izy fa natao izy rery no navita nanao ny hôtel de ville tamin'izy maire. Sika koa dia mahita fanamboarina vao vita vao vetivetika ny radio nationale sy ny télé nationale ny RNM sy TVM tamin'ny 2009 no nodorana ary may tao daholo ny archive nationale rehetra. Rehefa may sy nidorana izany archive nationale sy izany RNM izany hatramin'izao tsika miteny izao tompoko, tsy mbola nampanamboary ny Andry Rajoelina izany ary tsy ho vitany mandrakizay ny anao restitution ny zavatra rehetra may tao. Mbola hitsara antsika anazy zany ary mbola hitsara ny tantarana azy zany. Fa tsy hoe hôtel de ville izay nandoavany Andriamatoa président Ravalomanana tamin'izany ampahany be dia be anamboarana hôtel de ville no lazainao fa tsy nanao ninina ny olona. Izay le lazaiko hoe le honnêteté intellectuelle tsy ananany mihitsy. Nefa izy milaza hoe manetry tena, tsy fanetrehan-tena ny fanaovana izany fa fanandratantena, nefa ny vahoaka malagasy ny tsaranao ao anatin'izany zavatra ataonao sy zavatra tenenao zany. Milaza koa izy fa hoe mbola tsy sambatra tena hoe sahala amin'ny manao tsinontsina ny vahoaka malagasy ny filazana hoe tsy mbola sambatra ny vahoaka malagasy hatramin'izay ka tsy maninona zany na tsy sambatra ary izy amin'izao fitondrany izao. Ore olona, ianao ane mitondra ny fanjakana io nanaiky latsaka ho fidiana ary nanao vely rano isan-karazany teo. Tsy nilaza mihitsy hoe ianareo ao anatin'ny tsy fahasambaranareo dia mbola ho ajaniko ao anatin'izany fahoriana sy fahantrana izany. Satria tsy mora manao zavatra ka tsy afaka analanareo an'izany fahantrana sy fahoriana zany ny tenako. Tsy izany mihitsy akory no nampanantenainao. Fa nampanantenainao dia hoe ho avitra ianareo, ho sambatra, ho tany sambatra i Madagasikara. Vely rano no ataoko anareo. Fa ao anatin'izao fotoana dia tonga dia ho zao nareo. Ao anatin'izao fotoana dia azo anty anareo. Ka eto zany dia iverenako ny chiffre-ny Banque mondiale. Voalohany indrindra aloha incident diplomatique ny lazana hoe misy feky ny chiffre izay avoaka ny Banque mondiale. Banque mondiale izay mampindram-bola anao isan'andro ary tsy velona mihitsy ny firenenao raha tsy mindram-bola amin'ny Banque mondiale. Dia lazainao fa manao feky. Kanefany na le chiffre lazaina hoe nijanona fa tsy niemitra intsony ny fahantrany ny laharany eo amin'ny fahantrany Madagasikara. Na milaza an'izany ara menatra. Tsy nietsika ozy izy. Tokony hoe nandroso ianao dia niakatra hoe any amin'ny firenena tsy mahantra indrindra intsony fa any amin'ny firenena izay miavotra na pays émergent. Izay no fampanantenana nomenao fa tsy hoe ataoko tsy mihetsika eo amin'ny firenena mahantra indrindra isika. Zaranareo aza 5,000 ariary ny euro fa tsy ho lasa R1 ariary. Andriamanitra, tsy zakany malagasy ane zany 5,000 ariary zany. 5,000 ariary ny euro dia miakatra daholo ny PPN rehetra satria isika dia mbola tsy mahaleo tena ara-tsakafo manafatra
ppn rehetra ka tsy ianao zany andeha igesta hoe raha ny tokony ho izy fanetretena no nandrasana taminy fifonana fa tena hoe fanaovana profily ba hoe tena tsapako ny fahoriany vahoaka malagasy amin'ity ariary lasa 5 000 € ny euro iray ity hiezaka isika ampiena zany mba ampiverina zany savony manafatra ppn manafatra zay zavatra rehetrarehetra hoanina sy ampiasaina ao Madagasikara. Avy eo indray ny chiffre ny banque mondiale ihany no lazaiko nanomboka tamin'ny 1960 ka hatramin'izao 2020 izao dia nihena 45% ny fahefa-mividin'ny vahoaka malagasy. Izany ny chiffre avoakan'ny banque mondiale. Ka izany hoe mihena 45% ny fahefa-mividy zany tena eny ny ainy malagasy zany tena eny ny tokantrano zany ny vola tsy mitombo ny vola miditra tsy mitombo ny fahefa-mividy tsy mitombo nefa ny vidin'entana sy ny zavatra rehetrarehetra mitombo daholo dia ahoana zany ny atao ahoana zany ny atao dia nefany ity olona zay milaza hoe par rapport amin'ny Angola, Sénégal, par rapport amin'ny ireo Maurice tsy niakatra be hozy izy ny inflation antsika. Ireny firenena reny ny inflation par rapport amin'ny zavatra ho aminy, par rapport amin'ny fahefany mividy. Tsy anjaranao tompoko ny mampitahany Madagasikara amin'ny firenena hafa satria tsy faninana amin'ny firenena hafa kory no nitondranao any Madagasikara fa ifanananao amin'ny tenanao hoe raha teto isika malagasy nanana fahefa-mividy takizao raha izany mitondra eo dia fahefa-mividy miakatra no omeko anareo fa tsy hoe mihoatra ny Maurice nareo tsy dia niakatra le izy mita amin'ny Angola ianareo dia niakatra le izy mbola ampitahinao amin'ny Liban koa tsy mety ny mampitahany zany tsy mahafaka mampitahany izaniza amin'izaniza ianao tsy mahafaka mampitahany Madagasikara amina firenena hafa ianao fa ny fahoriany malagasy ianany malagasy ao no mila hijerevanao vahaolana. Ilaza ndraiky hoe nantaniny izy zany hoe ahoana ny fandehan'ny fifidianana zavatra telo no resany tao dia hoe izy zany tsy nilaza mazava hoe ilatsaka sa tsy ilatsaka ozy izy hoe tsy ianao Gasikara no hovaliko mikasika an'izany fa ny vahoaka malagasy ny zavatra tsy fantany dia nandeha mivantana amin'ny ainao manjery hojeren'ny vahoaka ny zavatra no resany fa tsy confession natao tao amin'ny Gasikara tsy hoe interview privé nataon'izy Gasikara tamin'ny toerana mangina ary secret professionnel an'zareo fa fandefasana mivantana hitafany olona zay heverina ho mitondra ny firenena anankiray amin'ny vahoaka na izy raha dia milaza hoe miaraba ny vahoaka malagasy izay manaraka antsika ka nahoana ianao rehefa anotaniana hoe miandry an'izay ny ireo vahoaka ireo hoe tsy dia tena hoe i Gasikara anie no mangetaeta hafantatra fa ny vahoaka izay manaraka ny vaovao no mangetaeta ty hafantatra hoe ianao izay tsy manana nationalité malagasy io izay manana bilan négatif io izay tsy nahavita ny vely ranonao io izay no nandrasana hoe
tsapokofidinany kosa dia asaitsika vahoaka malagasy apiatra n'izany lalam-panorenana zany ka anaja izany ohatra ny anak'Andriamaso. Ary farany nilaza izy hoe caution. Maninona no lasa lafo be ny caution? 200 millions d'ariary na 1 milliard FMG. Raha mba niteny izay satria fa miakatra ny vidiny ny fiainana, miakatra ny fanotana ny fikarakarana ny fifidianana, ny fanotana ny bulletin de vote. Fa hozy izy hoe mba tsy ilatsahan'ny olona rehetrarehetra amin'ny fifidianana. Marina fa be loatra ny olona milatsaka amin'ny fifidianana izay karakaraintsika. Fa zany hoe raha ny fahafahana mandoa ny caution ireriany no ataontsika hoe izay no condition sine qua non, izay no fepetra tokana andrasana amin'ny olona ilatsaka ho fidiana, dia tena ho very ny firenentsika. Satria nahoana lasa fiazakazahany olona izay mpanambola sy nanambola ary mahay mivarotra firenena zany ny fifidianana. Tsy vitan'izay fa zao tsy misy hoe izay manan-kevitra zany no afaka andeha anangona olona anao levée de fonds, anao campagne ho azy, fa hoe izay manambola ihany mahazo milatsaka. Ny ankoatran'izay tsy rarahina. Dia mbola miampy koa hoe tsy afaka ferana ny fond de campagne. Apatsahivitsika fa ny commission d'observation ny Union Européenne no nanao an'izay recommandation na hoe fanamariana na ataontsika hoe sosikevitra recommandation internationale, izany hoe sosikevitra miaro ataontsika hoe fanerena ihany, fanerena moa zany contraignante amin'ny tiako tenenina hoe raha tsy manaraka ny recommandation io ianao dia tsy hiara-iasa aminao intsony ilay firenena amin'ny fanarana ny fifidianana. Hitantsika tsara fa zara fa nandrotsaka vola tao amin'ny basket fond Union Européenne, ary anisan'ny nilaza izy tsy narahanareo ny recommandation izay nataonay. Mamela anareo mitena izay recommandation satria izay no malaza azy amin'ny teny vahiny recommandation. Ireo recommandation ny Union Européenne ireo tompoko dia misy milaza hoe mila ferana ny fond de campagne, ny asiana plafonnement, ferana ny vola ampiasana amin'ny fampelezan-kevitra. Dikan'izay dia hoe mba hampitovy ny candidat rehetra ary ny hevitra no miady fa tsy ny vola. Fa tsy hoe ny mampiasa vola be indrindra no lany eo, fa tsy ny olona tsara indrindra ny programany. Dia nilaza Andriamatoa Andry Rajoelina hoe tsy misy firenena eraky ny Afrika manao plafonnement na fond de campagne izany. Mbola fahendren'ny malagasy no tsy mampisy raha mandrika ao a Madagasikara. Fa raha ampitahantsika amin'ny Afrika isika dia any Afrika raha mandrika no mitranga isaky ny vita ny fifidianana. Ka tsy mila ho isika mifampitaha amin'ny pays africaine hafa any. Fa ny antsika no tokony ho lahara-pahamena zakany malagasy ve, zakany fiarahamonina malagasy ve zany fond de campagne tsy voafetra ary dia hifaninana fotsiny any amin'ny fampiasam-bola hividianana olona, hividianana artista, izarana t-shirt, izarana vola sy fizarana zavatra isan-karazany melohan'ny fifidianana. Dia ho vidiana lafo iny avy eo. Satria tadidio tsara fa 180 millions de dollars no nampiasainy Andry Rajoelina tamin'ny 2018. Raha amin'ity zany amin'izao vidin-javatra miakatra zao dia ohatrina ny mety ho ampiasainy zareo, ary eo ampelantanany ny 12 000 milliards
any volam-panjakana tsy mampikosobolo-maso azy akory ny andeha hanodikodina n'izany vola zany ho ataony fond de campagne. Ka izany mahatonga ny fantany petraka hoe nahoana re no ataony tsinotsino ohatr'izany ny fiarahamonina malagasy ka ilazana hoe ho atobaka ry zareo indray ny vola amin'ny fifidianana manaraka eo de c'est pas le meilleur qui va gagner, ce sera le plus offrant zay manome vola betsaka indrindra no lany io. Ary mazava ho azy fifaninanam-bola zany no hitranga eo fa tsy fifidianana. Ary fividianana safidim-bahoaka no hitranga eo fa tsy fifidianana izay tena tiany vahoaka hitondra azy. Ilaza izy hoe tena manao tsinotsinona ny olona any amin'ny faritra, manao tsinotsinona ny malagasy maneran-tany ihany koa. Ka milaza izy hoe vao miala 10 kilometatra miala Antananarivo dia efa tsisy mandrarana zany nationalité zany. Izay zany ny anaovany tsinotsinona anireo malagasy rehetra izay any amin'ny faritra, tsara patsahivina antsika fa dia mahazo rehefa toerana mahazo réseau Telma, Orange, Airtel dia mahazo internet. Ka rehefa toerana mahazo an'ireo réseau internet ireo dia mahazo ny vaovao izay alefany amin'ny Facebook. Ary rehefa toerana mahazo canal satellite na ny kodaodany ary dia afaka mampiasa canal satellite sy mampiasa groupe ny olona any amin'ny faritra. Izany dia fanaovana tsinotsinona andreo olona any amin'ny faritra ka heverina fa Antananarivo ihany no manana no sarotiny amin'ny tsy fananana zoam-pirenena malagasy ny Andry Rajoelina fa ny any amin'ny faritra zany vokisany lainga fotsiny dia mitehatehaka azy mampiseho hoe ito zay manotrona anao foana izahay dia zao. Kare tompoko, aza atao tsinotsinona ny malagasy rehetra fa rehefa afaka volana vitsivitsy ireo malagasy lazainao fa tsy malala ninina fananao lainga sy fananao lalitra isanandro ireo no angatanao ihany koa andeha hifidy sy anatrika ny mitinina izay ataonao nefa ny araka ny lazaiko tsy manana zo hilatsaka intsony Andriamatoa Andry Rajoelina. Ka ianareo rehetra izay any amin'ny faritany rehetrarehetra any dia oka halalany zany zavatra lazaiko zany. Tsy za akory ampanetretena, tsy za no décrété na mandidy hoe tsy mahazo milatsaka izy, fa ny lalàna tompoko no mazava, mahitsy ary tantandalàna isika ka mila ny fampiarana zany lalàna zany ny vahoaka malagasy dia anjarantsika no ilaza manaiky ivetsika hoe olona efa tsy mizaka zoam-pirenena malagasy intsony fa mizaka zoam-pirenena vahiny no hitondra tsika malagasy ve no anaiky an'izany. Any ny fantaniana mipetraka. Farany ary amaranako azy dia amaranako an'izany rehetrarehetra zany dia ozy izy hoe 2 volana sisa dia ho tapitra ny mandat officiel Andriamatoa Andry Rajoelina. Eketsika malagasy ve ao anatin'izay 2 volana izay mbola ho fanandalitra sy ho fanana lainga isika rehetrarehetra ka dia hoe anaiky ny ataperana izany mandat zany ary hidirany indray amin'ny fifidianana manaraka. Any ny fantaniana tiako ho apetrakantsika ary ho valitsika en commentaire sy en publication izay ho apetrako. Fa androany dia nisaotra antsika rehetra tamin'ny fanarahana izao fandaharana izao dia mbola mamerina fialatsiny ihany noho ny fatombanana ara-teknika sy ny fatapahan'ny connexion anay teo. Misaotra indrindra tompoko.